Andiana injenera vaovao ny ay fambolena sy ny ay famokarana miisa 5 misalitra ny anarana hoe Vahinala no navoaka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny sekoly ambony momba ny ay fambolena sy ay famokarana na ESSA ny zoma 12 oktobra 2022. Vahinala izay alavaina amin'ny hoe vato andry iaro ny natiora ho lafatra. Nisy araka izany ny fianianana na vilrano nataon'izy 5 mianadahy ireo izay mifanaraka amin'ny lalàna mamaritra ny etikany maha-enjeniera ka aorian'izao famoahana izao dia tafiditra avy hatrany ao amin'ny olafitry ny enjeniera malagasy izy ireo. Raim-pia ireto andiana enjeniera vao navoaka ireto ny ministry ny fambolena sy ny fiompianaran'ny Jono Ranarvelo Lucien ka noho ny adidy tsy mahito antoerana azy dia tonga ny solotena azy nandritra fotoana io ny taleny ny fobe mpitondrana misahana ny fanohanana ny fanofananaram-pamokarana sy ny ahamatsianana ny mpamokatra sy ny mpanjono Rakotondrazaka Andriamaefa. Napita ny afatra nampitondraina araka izany izy raha nanambara fa manana didy sy andraikitra lehibe ny Vahinala manoloana ny vina nosoritany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia ny avy tatena ara-tsakafo ka anisan'ny tanjona ilofosany ministeran'ny fambolena sy ny fiompianaran'ny Jono ao anatin'izany ny anavaozana ny famokarana amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia vaovao. Mitaky fahasahina sy fahavononana andray andraikitra ho hatrany izy ny fampandrosoana ny firenena. Nametraka fotodrafitrasa vaovao ho vato fehizoro ho an'ny sekoly ny andian'ny Vahinala ka ho fanampiana azy ireo amin'izany dia lela vola 4 tapitrisa ariary no natolotra ho azy ireo avy amin'ny raim-pia. Nandritra io fotoana io no nandraisana ihany koa tamin'ny fomba ofisialy ny andiany Renala izay piofana ho enjeniera vaovao ary nisy ny fanolorana maro-boninahitra ho an'ireo tompon'andraikitra miisa 12 izay nahavita be teo anivon'ny sekoly ambony momba ny ay fambolena sy ny ay famokarana.